Espérance ny anarako a 17 taona mipetraka eto amin'ny quartier volana iray. Aide maîtresse na mpanampy mpampianatra, izany hoe assistante de classe de moyenne section de grande section. Ny tena asako amin'ny assistante de classe anahy rehefa tonga maraina miditra amin'ny enina sasany mamelatra kofehy mamendra lesansa zareo tanana dia rehefa hiditra ny ankizy dia manaraka ny zareo mandeha pipi aty amin'ny WC mijerenjeny hazakazaka mitabataba. Ny difficulté amiko eo amin'ilay mampita zavatra amin'ilay ankizy ohatra hoe mampianatra anazy manoratra tsy haiko ilay izy satria ny fotoanako izany mianatra ny ankabeazany dia mbola tsy hitako tsara ilay fomba fampianaran'ilay fampianatra manoratra an'ilay izy. Nanomboka tamin'izay 10 taona nidirako tato izay dia mitombo tsy ho hitako satria ny any amin'ny sekoly hafa ty sekoly ty satria ato tsy miantoka fitaovana dia nefa sady mihinana goûter rehefa tonga any amin'ny 6 dia misakafo atoandro rehefa tonga any amin'ny 12 dia ato nefa mahazo akanjo kiraro. Ny zavatra eritreretiko atao rehefa lehibe mbola nianatra rehefa nieritreritra ny hanao hôtesse de l'air rehefa tsy izay fa nanankeritreritry amin'ny tatam-pianarana hoe atao assistante de classe dia za tsy nanda fa tonga dia nanaiky satria dia kinano avy any ilay izy dia tiako koa ilay maîtresse. Misaotra ny monsieur Vicorian za satria raha tsy teo izy dia mety tsy misy ty sekoly ty dia mety tsy nianatra tato koa izay dia misaotra be dia be andreo nefa nandalo tato koa izay na amin'ny fitaovana ianarana ny sakafo akanjo be dia be ireny satria efa maro tamin'ireny ny azo dia misaotra be dia be ho an'ilay maraina koa nandefa zavatra ho anahy koa za.